Fofalifaly saina miramirana no hitsidiana antsika rehetra ny toerana maro isan-karazany izay misy antsika ary namana malala. Ray Maritsasady androany. Ty volana ity no mamarina ny telo volana voalohany. Miazakazaka amin'ny fotoana. Inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisina nandritra n'izay fiarahantsika izay? Misy fanapa-kevitra tokony ho raisina dia izao. Ny fanapa-kevitry ny fankatoavana. Ahoana ny ahazona ny fankatoavana? Amin'ny alalan'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Fotoana andiniana ny Baiboly ny fanambarana. Apokalipsy 1:7. Haintsika rehetra tsenjery zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Apokalipsy 1:7. Misy Baiboly maromaro samy manana ny version andikany an'izy io. 7 Apokalipsy 1:7. Fa ny tena marina dia izao. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ny faminaniana ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Manambara ny bokin'ny Apokalipsy raha io zavatra resahana io fa amin'ny ankapobeny Baiboly ray manontolo no tiany ambara. Ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy manko dia misy an'ireo faminaniana mitantara ny andro farany. Manambara ny toe-javatra hitranga amin'ny andro farany. Mifandraika ny bokin'ny Apokalipsy sy ny bokin'ny Daniela mifameno fanambarana amin'ny andro farany. Ary tokony hodiniana lalina, ho fakafakaina araka ny tokony izy, hodiniana akaiky sy amin'ny fahazotoana. Efa manantanina antsika ary efa iainantsika mihitsy ny zavatra mitranga amin'ny andro farany ihany. Dinio akaiky, alalino, fotompitory io boky ny faminaniana io. Fa ao no anambaran'Andriamanitra amintsika ny programany izay amonjena antsika amin'ny andro farany. Manandanja lehibe ho antsika ary zany hafatra izany satria izao taranaka misy antsika izao, générationtsika no velona amin'ny andro farany. Noho izany, ny manan-tsaina sy ny tonga saina rehetra dia tsy tokony ho lany andro variana amin'ny toe-javatra hafa fa andinika ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy avelantsika amin'izao fotsiny fa tokony ho resana, azo resana ary tsy maintsy resana ireo fanambarana ara-paminaniana mihezinezina omen'Andriamanitra ny taranaka amin'izao fotoana izao. Aoka holiana amin'izany isika, intéressé amin'izany fanambarana izany isika satria ho avy tsy ho ela hamonjy antsika Jesosy Kristy. Fotoana andiniana ny fanambarana izao. Any amin'ny toerana rehetra misy antsika any ary atao ny antso, ataovy ny programa ahafahana mandinika ny bokin'ny Apokalipsy sy ny bokin'ny Daniela. Dinio ny boky any amparany any izay mihelipatra na manerana an'izao tontolo izao misy amin'ny dikateny maro isan-karazany. Anomana antsika hitsena ny tompo izany, hivavaka isika. Misaotra Jesosy malala, nomenao an'izany hafatra sy teny izany izay. Fanambarana izay hitondra fahasambarana ho anay. Miaino, mamaky, mandinika ary mitandrina fa akaiky ny fiverenanao. Aoka holiana amin'izany izahay. Anao lara-pamena ny fandiniana ny teninao. Ta io ny tsirairay avy manaraka ny fandarana, manaraka izao hafatra izao. Torohevitra isan'andro hiantoraka any aminao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.